Miarabantsika rehetra ho anao izay manaraka ny RFC TV, ho anao izay mbola tsy abonné dia manasa anao ny tenako abonnez-vous mba ahafahanao manaraka ny zava-misy eto Madagasikara sy ireo toetra rano famafaho eto amin'ny firenentsika ity. Abonnez-vous. Androany zao dia efa mpizara amintsika ary hamaly angamba no marimarina kokoa an'ilay propos voalohany indrindra nataon'ny Andry Rajoelina, faharoa ilay propos nataon'ilay député Madagasikara voafidy tany Iosy. Hoy izy Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy mahantra ny malagasy fa manan-karena aran-tsaina. Tsy hoe akory pessimisty tany tenako ka tsy ilaza afa-tsy zavatra negativa foana fa raha ny zava-misy eto amin'ny firenena Andriamatoa filoha dia mahita ny tenako fa tena ny mifanohitra amin'izay no misy ankehitriny. Ny banque mondiale iny efa namoaka ireo mpanao étude ara-toe-karena fa ny valopolo isan-jato ny mponina malagasy teratany malagasy mon'ny Madagasikara dia miaina ambanin'ny seuil de pauvreté izay. Dia Andriamatoa filoha moa mbola milaza foana, mizizy foana izy hoe lainga zany, c'est leur perception mais la réalité est tout autre. Dia zany nonozy ny zava-misy fa fomba fahitana zareo zany. Ka zany dia efa anisan'ny blocage izany toe-tsaina izany. Efa fahantrana aran-tsaina izany hoe tsy manaiky ny zava-misy eto amin'ny firenena izany. Efa fahantrana aran-tsaina voalohany indrindra zay. Ka hoy izao Andriamatoa Andry Rajoelina, ianao milaza fa tsy mahantra ny malagasy fa manan-karena aran-tsaina, dia izaho maly anao hoe sady mahantra ny malagasy no mahantra aran-tsaina, mahantra ara-materiel ary mahantra ara-toe-tsaina. Firy moa ny ataontsika hoe malagasy afaka miaina soamantsara, mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy, afaka mamelona ny vady aman-janany ohatra, ny raim-pianakaviana, na hoe ataontsika hoe ny ray sy reny ohatra hoe afaka mamelona ny zanany soamantsara, mampianatra ny zanany soamantsara. Firy ny malagasy afaka mahavita an'izany, firy ny malagasy ataontsika hoe manana trano fonenana araka ny tokony ho izy, firy isan-jaton'ny malagasy no manana an'izany rehetrarehetra zany Andriamatoa filoha Rajoelina. Tsy fantatro fa angamba ianao mahita ny zava-misy, firifiry ny cadre-vie, firifiry ireo nomenao conteneur mba hiainany ireo malagasy ireo, firifiry Antananarivo ohatra no resahana, any amin'ny faritra rehetrarehetra dia misy ohatran'izany avokoa. Fahantrana ara-materiel zany, fahantrana ara-toe-tsaina, ary io ny tena antony tsy mampandroso a Madagasikara aty, io fahantrana ara-toe-tsaina io. Satria manino? Satria ny malagasy reny tompoko dia tia-tena ary fahantrana izany fitiavan-tena izany, tsy faly amin'ny fahatafitany hafa. Raha misy olona anankiray mba miary manangona dia tonga ny hafa mandeha manimba, tonga ny hafa mamono misompatra. Fahantrana aran-tsaina izany zavatra izany Andriamatoa filoha. Aiza ilay harena aran-tsaina? Tsisy. Fahantrana aran-tsaina zany. Jereo ary tena mampalahelo anankiray ity fa ny olona ataontsika hoe manana anjara andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ity mihitsy no mahavita manao zavatra tsy tokony ho izy, no tena mahantra aran-tsaina. Satria manino? Satria tia-tena, tsy misy zavatra fantany ankoatra ny tenany ary ny fianakaviany. Manao abus de pouvoir mba ahafahany misatisfaire ny besoin-ny sy ny besoin-ny famiany. Toe-tsaina mirefarefa amin'ny tany zany Andriamatoa filoha. Ianao milaza fa manan-karena aran-tsaina itsika. Ireo olona sahy miaro zavatra efa tsy izy, zavatra diso, ireo mpitsara
say mamoaka didim-pitsarana hoe tsy meloko io olona ty anankiray ity kanefa dia navandozy ireo mpitsara say mamoaka didim-pitsarana hoe ity olona ity dia meloko a higadra ohatran'izao taona hatranomaizina andoha onitra ohatran'izao kanefa olona tsy meloko akory fantrana aran-tsaina izany Andriamatoa ianao mihevitra ianao say miteny fa tsy mahantra aran-tsaina ny voaka malagasy mbola say miteny ianao fa tsy mahantra ny voaka malagasy mahantra valopolo isan-jato ny malagasy fa mahantra ary maro ny manana toe-tsaina mirefarefa amin'ny tany conclusion sady mahantra ara-materiel itsika no mahantra ara-toe-tsaina de hamaly kely any mialatsiny indrindra hamaly kely any député voafidy tany Iosy ny tenako milaza ianao hoe tsy tokony andeha any ivelany Andriamatoa Patrick lay colonel dokotera Mpitsabo fa tokony mijanona teto Madagasikara raha toka mitombina raha toka marina tokoa ny zavatra nambarany de hoy zao hoe sao de heverinao fa vahiny am'ty Madagasikara ty ary izahay Andriamatoa député tsy vahiny ray tomboky izay ary fantatray tsara ny tsy fanaran-dalàna eto am'ty firenena ity eto am'ty firenena ity dia tompony marina ianao raha toka tanakavanany fitondram-panjakana raha toka manana namana akaiky ao amin'ny fitsaranao raha toka manam-bola be ka tsy afaka hosongasony zay ny tompony fitsarana zay ny tompony fahamarinana eto Madagasikara de hoy izy ianao hoe tokony afaka hiaro azy ny corps misy any Patrick toy izao hoe possible ve zany raha i Madagasikara no resainy possible ve zany ny corps misy azy aza mbola eo ambany fifehezany fitondram-panjakana ary ny zavatra tsy firiny Patrick le colonel dia fitondram-panjakana miaraka amy Ravatomanga de ahoana hoy izy ianao no hahafany corps misy anazy hiaro ny tenany possible afaka hiaro azy ny corps misy azy fa am'izay fotoana zay mety aleo tsy teneniko ka ireo corps misy azy ireo tsy te hanisy raha mandrika eto amy firenena satria tsy de laina izany raha mandrika zany na ny tenako de miteny fa tsy ilaina ny raha mandrika amy malagasy efa mahantra zao fa mila mihetsika itsika manohitra ny tsirariny fa mila mijoro mampanjaka ny fahamarinana izay fa zany rehetrarehetra zany tsisy eto amitsika de hoy izy ianao hoe tsy tokony voaka nakany velany izy ka nijanona tsy nakany velany izy dia impossible hoe ahazo ny rariny izy Andriamatoa le député impossible zany impossible de milaza anao fa io mpandraharaha lay resahana io tsy naza Ravatomanga efa teo foana hatram'izay eny efa teo foana izy hatram'izay tsy fantatro Ravatomanga ny tena tsy mahafantatry inona zany resaka momba anazy no henoko hoe Ravatomanga monopolizen'izao rehetrarehetra zao tsy idirako lalina satria tsy manana proof za de tsy afaka miteny an'izany fa raha toka misy zany de zao hoe mampalahelo lay toe-tsaina manan-karena ara-materiala izy fa mahantra ara-toe-tsaina raha toka tena zany tokoa ny zava-misy zay fa tsy ho lava resaka aho fa mirary soa antsika rehetra de samy ten'Andriamanitra hoanao zay nijery hatramin'ny farany de manasa anao hatrany tenako raha mbola tsy manaraka ny chaîne RMC GTV anao abonnez-vous mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ho zava-misy eto am'ty firenentsika ity mankasitraka indrindra de mirary soa